ONG Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. L'Ulchanao ni Fampalalam Vaovao. 5 filières au choix, paramédicaux, droit, gestion et management, commerce et marketing, communication. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez Uprime. INA, plus raffiné que jamais. ITA, huilerie industrielle de Tamata, qui Septembre Suruajiv. L'Ulchanao ni Fampalalam Vaovao. Cara, découvrez le goût exotique de la crème de coco. Cara, le spécialiste de la noix de coco. L'Ulchanao ni Fampalalam Vaovao. Réalisez votre rêve d'étudier en France avec PEF. PEF Manulchawanao ni Fampalalam Vaovao. Parcours études en France, Cap 3000 Anjar. Mitady hevitra hatrany anakanana ny etsika kasain'ireo kandida misy 12 atao etsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena mahamasina ny zoma izao ny fanjakana raha ny fampahafantarana navoakan'ny mpitantana ny toerana androany tsy marina ny filazana fa isy ny etsika ataon'ireo vondron'ny kandida ny zoma ho avy zao olona manana raharaha eny anivon'ny fitsarana voasarimotra amina raharaha kolokolo goavana teto amin'ny firenena voarohirohy tamina fanodikodinam-bolam-panjakana mpivadika palitao ireo amin'ny ankapobeny ny lohandohan'ny mpisorona mandrafitra ilay UPAR na ny Union Pro Andrazoelina tsy tokony ahilika fa manana ny lanjany ireo olom-boafidy eto amintsika hoy ny kandida laharana faharoa azo andriana anarivelo io fanidikiliana ny olom-boafidy indrindra izay tsy mitovy loko politika io no miteraka olana maro ka lasa sakana ho an'ny fampandrosoana ny Madagasikara hatrizay mizara fito mazava ny teboka andrasana amin'ny Madagasikara amin'ny fampiasana ny vola natokan'ny vondrona Europeana ho apisektoriel anatin'ny fifanarahana rajony eo amin'ny rontonta teboka izay tokony ampivelatra ny sehatry ny jony eto amintsika raha ny votoatin'ny fiaonan'ny commission mixte tany La Réunion ny herinandro teo any ivelany anjato isan'andro ireo mponiny Haut-Karabakh mitsoponenana amin'izao fotoana herinandro tao aorian'ny fanafiana tafiakatra 573 sy real ireo mpifindra monina voarakitra ny Armenie ary raha avatra ny ary ny andindinindreo manatitra ny araba tonga lasy tonga vavy tonga soa indray atao anaty fotoana ny fampahalalam-baovao amin'ity alaity atena ny araba ary manasanao ihany koa anaraka izany ety ampanomboana dia lanatsiny fanatarana no lafo ny fiomanana fa hoentitsika manokatra ny fampahalalam-baovao amin'ity alina ity tapa-kevitra ireo kandida miisa 12 amin'izao fotoana izao efa ela koa ny vahoaka an'Antananarivo no te iona sy iaindo mivantana azy ireo efa fampiasa anaovana fionana ara-politika raha teo ny Palais des Sports Mahamasina sy ny CCI Vato vonina ny vahoaka an'Antananarivo amin'izao fotoana izao mbola sa aneo ny mizana-tsinjinila indray ve ny manapahefana ka tsy ahay akalesona na tsy atadidy ny tantara ao anatin'izay izay rehetra izay no ndeha hoentitsika ao anatin'ny matoan-da Tsoratra Gaeton andriatsilavo ety amin'ny Palais des Sports Mahamasina ny vahoaka an'Antananarivo sy ny mpanohitra ary ireo tsy mitovy hevitra amin'ny fitondrana ankehitriny no ifamtoana ny zoma ho avy izao hitarika izany ny firaisan-kinan'ny kandida tsy manaiky ny firotsako fidin'ny Andriamatoa André Rajoelina ho avy ao ihany koa ireo député sy olom-boafidy marobe manohana ny foto-kevitra izy ireo anatevinao koa ireo rehetra tsy manaiky ny fitaka bevava nataon'ny Rajoelina ho an'ity firenena malagasy ity iroditra ao daholo tsy manaiky ny tsy fanaran-dalàna nataon'ny ACC ireo tsy matoky ny seni ary ireo mahatsapa fa entina gouvernement tamitanila nakampitaka sy tsy ara-dalàna ny fahefana feno mitantana ny firenena maromaro ireo karazam-pivoriana sy fionana nataon'ny vondron'ny kandida ny fanesy ny fanambarana samihafa ny menomenona ny vahoaka hoe vita ny fanambarana fotsiny ve ny mpitondra fanjakana sy ny mpanohana azy miseho matoky tena satria mampiasa fahefa-panjakana hoenty mampitahotra sy ireo tsy mitovy hevitra aminy na ireo samy laza ny marina ary samy teny sy mandrangaranga ny tsy fahombiazany
Mihevitra izy ireo fa anaovany tiakano tsy tiakano dia izay tiany atao no ataony. Tea lala ny fomba enti-miatrika sy manohitra izany ny vahoaka ary teany eo ny heviny ihany koa. Ireo vahoaka ireo raha teo no tompon'ny fahefana sy ny tompon'ny teny farany. Ny pomba ny fitondrana vao andro vitsivitsy lasa izay nampiasa ny palais des sports Mahamasina sy ny CCI Vato nanaovana fanambarana sy hetsika politika. Manara-dalàna manao ny fepetra rehetra ara-taratasy sy ara-panjakana ny mpanohitra sy ireo vondro ny kandida ampiasana io palais des sports io. Andrasana ny toe-tsaina mandala ny demokrasia sy ny tany-tandalàna aseho ny manam-pahefana amin'izay hetsika amin'ny zoma izao izay. Miseho lany araka izany ny fanehoana hery sy ny tanjaka ara-politika eto Madagasikara. Iza ny fake sy ny artifisialy ara-politika ary iza ny tena manan-kevitra marina ampandroso ny firenena. Ahiakalesona sy nampianarina ary notefen'ny tantara ve ireto mpitondra fanjakana ankehitriny ireto. Atao anatin'ny andro vitsivitsy no amaritana izany rehetra izany. Vaovao mafana amin'izao ora izao dia naharitra ora roa sasany fifambidiniana teo amin'ny FFKM sy ireo kandida ho filoham-pirenena miisa 12 izay namalo ny antso ny FFKM atao anatin'izay. Tsy nisy niteny ireo kandida taorian'izay ny raha tokany solitenany teo anivony FFKM no nitondra fanazavana makasika ny antony fampiatsony izy ireo. Fandaminana ny fiainam-pirenena no tanjona raha ny fanazavana netiny teo anivony FFKM tamin'ity andro an'ity. Nahafahana nanohy ny fionana ho fandaminana ny fiainan'ny firenena. Androany dia niantso ny kandida 30 ny FFKM ao anatin'izany zotra fampionana fandaminana izany. Ny kandida nantsoina androany mbola mety hisy fotoana mety ilana ny solitena ny kandida dia ny kandida ihany aloha no mionana. Ao anatin'ny ezaka izay atao dia vonona ny rehetra hanohy ny fionana sy ny fampitiliana ka ny tombotsoa ambonin'ny firenena ny filaminan'ny firenena no atao. Ho fantatsika miandalana eto ihany ny votoaton'izay fampiatsoniny teo anivony FFKM izay ary ho ampitaina atao anatin'ny fampahalalam-baovao. Fa ho an'ny androany dia mitady hevitra trany hanakanana ny hetsika kasain'ireo kandida miisa 12 atao. Etsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena Mahamasina ny azoma ho avy izao ny fanjakana. Raha toka efa nifambidinika tamin'ny tompon'andraikitra ara-baritra ny ray tamin'ireo kandida ary voalaza fa malalaka ny lapan'ny fanatanjahantena amin'ny ho andro io ka natonga azy ireo nametraka ny taratasy fangatahana fahazondalana teny anivon'ny prefektura. Namoaka fanambarana ny mpitantana ny toerana tamin'ity androan'ity fa tsy mitombona indray amin'ny filazana fa hamory ny mpiaradia aminy eny an-toeran'ireo kandida miisa 12 ny zoma ho avy izao. Daniela Mino Arso. Namoaka filazana androany ny tompon'andraikitra avy eo anivony tafita izay mitantana ny palais des sports Mahamasina tao amin'ny page Facebook ny ministera ny fanatanjahantena sy ny tanora fa tsy marina velively ary tsy mitombona ny filazanany amin'ny siny ny fivorian'ireo kandida miisa 12 miaraka amin'ny pomba azy etsy amin'ny palais des sports Mahamasina ny zoma fa 20 ny volana septembre ho avy izao no izy ireo tsy anisan'ny voarakitra anatin'ny fandaharam-potoana ampiasa io lapan'ny fanatanjahantena io. Fa ihany koa no ity lapan'ny fanatanjahantena ity izay efa isampiasa mandritra io fotoana ny zoma 20 septambra io. Etsy ankilany nanambara ny kandida Raobelina Andry izay nisolitenany kandida 12 fa niona tamin'ny tale ara-barotra ny tafita malalaka ny toerana amin'io fotoana io antony nametrahana ny fangatana ampiasa ny toerana ny daty ny zoma fa 20 septambra miaraka amin'ny profantsary. Midika ve izany hoy ny mpanara Vaovao fa hevitr'olo tokana no tiananjaka eto ka rirarira toy izao izay rehetra maneho hevitra amin'ireo pomba azy. Fihetsika izay heveriny maro fa manitsakitsaka tanteraka ny demokrasia sy ny fahafahana maneho hevitra eto amintsika izay efa nanova ny vondrona Eropeana sy ireo masovy vahiny miasa sy monina eto Madagasikara fanambarana ny amin'ny ampitoviana letany rehetra amin'ny fanehoan-kevitra sy famorim-bahoaka. Ininy fanjakana hitsana tanteraka izay fahafahana maneho hevitra izay amin'ny alalan'ireo ratsamangaiky ao aminy. Mitoetra ny fanitsakitsana ny lalana velona manoloana ny fanilikiliana ny hafa haneho hevitra io. Fa tsy tokony ahilika fa manana ny lanjan'ireo olom-boafidy eto amintsika hoy ny kandida larana faharoa Ajo Andriana Narvelo. Io fanilikiliana ny olom-boafidy indrindra izay tsy mitovy loko. Politika io no isan'ny miteraka olana maro ka lasa sakana ho avy ny fampandrosoana ny Madagasikara. Adray Gaetan Andriatsilavo. Isan'ny antony iray lehibe nijoroan'ny antoko sy naresy lahatra ny kandida larana faharoa ny hoe
manandanja ahafahana mampivoatra ny Madagasikara ny fametrahana ny fitsinjaram-pahefanana tena izy. Zava-dehibe anatin'izany ny fananana toe-tsaina mahay mifanakalo amin'ny eny fotony. Resy lahatra amin'izany ny kandida laharana faharoa Ajo Andriananarivelo ary nilaza fa izany no ahafahana manova sy manatsara ny fiarahamonina sy ny fomba fitantanana ny firenena. Za zany a tena resy lahatra fa malagasy raray avy a ozinareo hoe mety manofinofy ianao tsy manana tombotsoa ny anapotika an'ity firenena ity. Fa ny tompona andraikitra tsy manome andraikitra sahazana sy manaja an'le olona amin'ny andraikitra tokony ataony. Mety ho disitsika, mety mizatra tsy mety a kanefa ny ohatran'ny tanora rehetrarehetra nanao erreur ianao tamin'ny fiainana fa ny mamerina ny erreur ny tsy azo atao. Fa ny hoe ary isaky manao erreur dia hoe tsy mavoy iny na izao iny. Ary raha ohatra ianao a mieno a an'izay voalazan'ny olona ka mahay mandalina an'izany a dia mampiova zavatra le izy. Manoloana ny fanilikiliana sy ny fanavakavahana ataon'ny mpitondra amin'ireo olom-boafidy, indrindra ireo tsy mitovy loko politika, nilaza ny kandida fa izany no isany mampikatso ny fampandehanan-draharaha miainga eny anivon'ny fiarahamonina. Tokony homena lanja hoy izy ireo olom-boafidy amin'ny maso ny tena ny vahoaka azy ireo. Zay dia niteny ohatra tamin'io hoe aza ilikilika ireo olom-boafidy ireo fa enoy izy zara renao manana olom-boafidy a miaraka aminao dia miteny aminao izy a satria tsy manana tombony mihitsiny. Araka voalaza teo nametraka an'ilay fitondrana tsy manana tombony mihitsy ianao a andaingy satria raha tsy mahomby ilay fitondrana toananao a dia vokoka zany ianao anatiny amin'ny resaka politika. Fa tonga dia tsy mahazo misy miteny fa zao ihany no mety. Dia hitatsika ny zavatra miseho eto amin'ny firenena. Ny isaky ny mandeha ny mpitondra zany mieritreritra ny hoe andao fehezina ny olona tsirairay avy a dia ny zava-misy a mirodana foana ilay fitondrana, korotana foana ny olona. Dia hitady korotana foana ve tsika zay vao atsapa-tena. Hitady mifandona foana ve tsika vao atsiaro tena. Zay ne ny olana e. Ary zay tsy mampano fa maninona raha mba mifampieno dia rehefa avy mifampieno dia mandray fepetra fanaraka amin'izay. Mora kokoa ny fanatanterahana ny asa fampandrosoana raha miainga amin'ny hevitry ny tsirairay avy, indrindra ireo voakasika mivantana amin'izany. Sakana tsy ahafahana miroso amin'izany ny fisian'ny baiko midina, ny antery sy ny fanaovana tsindry ka ny fanjakana fohy be ihany no mibaiko sy manapa-kevitra. Nanamafy hatrany ny kandida laharana faharoa teto fa efa manana paikato ny volavolaina tao anatin'ny taona maro irosoana amin'izay fitsinjaram-pahefanana tena izy izay. Mila fahasahiana ny mametraka izany no izy manova rafitra efa nahazatra ny maro hatr'izay ary vonona ifanometanana amin'izany ny kandida Ajo Andriananarivelo. Fanjakan'ny mafia politika ny fitantanana ny firenena amin'izao fotoana izao. Ireo mpamakafaka fiainan'ny pirenena manoloana ny fiaraha-mitantana ny gouvernemanta ankehitriny. Efa noho ny antony tsy azo anoharana vao tokony hirosoana io gouvernement collégial io noho izany tsy azo antoka. Ampandeha ny fitantanan-draharaha araka ny tokony ho izy raha ny fanazavana. Saingy izao nanaovana kopy-soroka sy hitsin-dalana izao. Nanaovana kopy-soroka sy hitsin-dalana tsotra izao ny fametrahana ny gouvernemanta ny fiaraha-mitantana. Ireo mpamakafaka fiainan'ny pirenena. Ivelan'ny lalam-pandrena avokoa ny sary misy amin'izao fotoana izao, ary isan'ny ray tsokombakomba tamin'ny fanatanterahana izany ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana. Misy fomba fiteniny mpahay-lalàna sy ny mpanao an'izany hoe ultra petita. Zany hoe zavatra tsy ao anatin'ny voalazan'ny lalàna fa ampidirinao anatiny eo le izy. Tsisy tao anatin'ny lalàna mihitsy zany hoe pacte de responsabilité. Fa nampidiritsika. Tsisy ao anatin'ny lalàna mihitsy zany hoe renonciation na renoncement. Fa nampidiritsika. Nefa tsy mpanao lalàna ny mpitsara fa mpilaza ary mpampiatra fa ny lalàna. Fa napitsika zavatra. Voambolana tsy ny anaran'ny olona ny antra lalàna. Voambolana tsy ao anatin'ny rijan-dalàna. Fa foroana. Zay dia manahirana. Faharoa dia ity. Rehefa nilatsaka ho président de république ianao, fantatrao zany fa ianina amin'ny lalam-pandroanana ianao. Fantatrao zany fa ho lehibe farany ambonin'ny tafika ianao.
fantatrao zany fa président ny conseil supérieur de la magistrature anao fantatrao zany fa miantoka ny fonctionnement régulier de pouvoir public anao fantatrao zany fa hitandrina araky miaraky andriamaso anao andralam-panorenana fantatrao zany fa tsy maintsy isy koa ny fifidianana manaraka fa tsy mpanjaka anao ka mandrak'izay zay a sobika mirakitra eny andraiky tao rehetra zay de fantatrao fantatry ny ty olona ty koa zany a raha ny fampifidy sao zareo samy sénateur fa ho atao président sénat fatany zany fa raha sanatria maty raha sanatria voongany raha sanatria ny tsako andalina fa tsy navita ny asany zay any amin'ny article 52 dia président sénat mandimy azy raha ohatra ndray nefa misy empêchement ozy any président sénat zay va makany amin'ny gouvernement de collégialement zany hoe fa tsy fidiny zany satria zany fiaraha mitantara zany tsy mandeha mihitsy every hoe mitovy ny fahefan'ny ny lasin'ny vavy amin'ny fandana fa tsy misy hoe chef de famille fa efa fara miara fiteny miteny fara efa lika matiny fa voalazan'ny article 46 miresaka ny fifidianana fa tsy ny hoe fanonganana ny président de république fanalana azy amin'ny toerany fanasazina azy zay fa sitrapony milatsaka de voalaza n'io article 46 io fa tsy maintsy ty président sénat ty no mandimy azy raha tsy hoe milatsaka o satria tsisy olona verzo fa mahazo milatsaka daol'olona rehetra raha ohatra ka tsy mbola verzo izy ka naninona ty olona ty salama vatana salama saina tsy vonody no lazainy fa hoe renonciation tsy mbola misy zany tao anatin'ny enimpolo taona zany vao nisy zany teto tsy magaga hoy ity mpamakafaka fiainam-pireneny ity raha mitombo ny ayay indreo vondriny kandida sy ireo mpisehatra maro hatramin'ny fiarahamonim-pirenena mahakasika ny zotra-pividianana amin'izao fotoana izao antony ho sarotra ny ametraka fatokisandreo rafitra rehetra mandray anjara mivantana na akolaka amin'ny fividianana raha ny zava-misy amin'izao fotoana izao indray miampy ny gouvernemanta ny fiaraha-mitantana izay efa tsy anana ny maro fatokisany tsony raha ny prime ministre nanomboka ny taona 2012 raha natadidiny tantara ianareo filohan'ny ONG Green Cross nitory teny nivon'ny conseil d'état mahatsiara dalàna ny fametrahana andriamatotsy Christian prime ministre lehibe ny gouvernement voatery ny sitonao amin'ny fitoriana moa satria maro de maro le olana saika mety hitrangana tato anatin'ny fianakaviako aza na tany amin'ny namana tany velany de ny siton'ny fitoriana misy dossier zany ao amiko tsy nakasitraka an'io andriamatotsy Christian satria fantatro mialoha daholo ny zavatra hitranga ary raha mijery ihany keo ianareo any amin'ny télévision Vaovao ndrasaiky fa anisan'ny loharano mety hahapotika an'ity fireneny ity io andriamatotsy Christian io kanefa moa io no mpiaradia amin'ny camarade Andratsuel de nekeny besony maro ka nosy zavatra rehetra fitokorotany zavatra rehetra zay zany na nisy motion de censure na ny fametrahana azy tany amin'ny 2018 nanaiky ny mapara laza mapara fa tsy anazy io vetivety eo nanaiky izy ao anatin'izay ao andamosony zany zavatra rehetra zany de mety misy ataosika hoe rahana mafia mihitsy ao anatin'ny fifezana ny tany sy ny fanjakana ireo rehetra ireo no mitaky fifampiresahana raha tiana ny azona fividianana ikeny rehetra hoy ireto mpamakafaka fiaina amin'ny pirenena ireto raha ny fanazavana trany koandalina farany zao irosona amin'izay diniky ny samy malagasy zay tsy hatongavana amina krizy ateraky ny fividianana izay andetika ny firenena natolana ara-tsosialy sy ara-toekarena mivavay
Fanamoaka ny fanapahany mahakasika ny requête nataon'ireo kandida ho filohan'ny pirenena miisa 12. Mahakasika ny fametrahana ny fiaraha-mitantany gouvernemanta ihany koa androany teo anivony fitsarana avy momba lalam-panorenana. Araka ny didiny voaka, tsy azo raisiny indray ny requête napetraka ireo kandida ho filohan'ny pirenena ireo noho ireo antony maro efanambarany fitsarana avy momba lalam-pandrenana hatrizay. Nentina ny arovana faradalana ny fametrahany izay gouvernement collégial izay. Anoizatsika ny fampalalam-baovao amin'ity ala ity dia miaina ao anatin'ny fanilikiliana nataon'ny fanjakana ny syndicat ny mpiasa eo anivon'ny ministera isan-tsokajiny amin'izao fotoana izao raha ny fanambarana nataon'ny fikambanam-beny ireo syndicat tamin'ity androany ity hiara-ny faneriterena amin'ny mety fanohanana ny kandida mpanjakana ihany koa izy ireo raha ny fanazavana trany ireto farany izay mitaky fifampiresahana amin'ny hery rehetra atao mombana ny fividianana izy ireo izay nilaza ny roso amin'ny fitokonana ihany koa raha tsy voajery ireo teboka rehetra ireo. Henri Florian. Malona ny safotifoty izay mety hiteraka voka-dratsy sy korontana amin'ny fiatrena ny fividianana eto amintsika nanao fanambarana iraisana ny fikambanan'ireo sindika isan-tokony eny anivon'ny ministera tsirairay avy tamin'ity androany ity tiany androsy mitomboatrana ho izy ireo ny tany fantrana ateriky ny fahefamividy tsy mitsahatra amin'ny teotongana vokatry ny tsy fahaiza-mitantana sy ny korontana politika maro samihafa iroso amin'ny fitokonana faobe ireo mpiasa mivorona ao anatin'ny sindika ireto eny anivon'ny ministera tsirairay avy raha toka tsy misy ny fampiresahana amin'izy ireo manoloana ny olana izay ihany. Matsapa mantsy zahay fa voafetra ihany ny asan'ny syndicat manoloana an'izao toe-daram-pirenena zao. Tsy azonay hoditsy hita ary tsapanay fa marary aminay loatra fa nilikiliana ataon'ny fanjakana sy ny mpanao politika anay. Mahatonga anay miteny hoe ampy zahay ry mpiasa malagasy, ampy zay ry vahoaka malagasy. Andaontsika hijoro fa tsy sitrapon'ny mpanao politika ny atao eto. Sitrapon'ny mpanao politika reny ny atao eto ka zay tiany atao eto. Maharary amin'ny gasy, reharehanareo fotsiny zao rehetrarehetra zao. Ka manomboko zao raha tiany lamina ty tany ty mila mifanaja mpiasa malagasy isika rehetrarehetra zay mety tetitondra ny ty tany ty. Zay zany afatra ngambany avy amin'reto kolektifa soloko tena eto fa painonay azy moko etreto dia malaina ny fanjakana iroso amin'ity dididinika ety ka zagaga zay conséquence ny fanapahan-kevitra raisin'ny mpiasa. No blocage na machine administrative da inona zay zavatra mety vitanay ihany fa dia miomana koa zany zay misorganiser koa zay manandrisan'izay fa tsy zay sitrapon'ny mpanao politika tsy zay sitrapon'ny mpanambola mitanterana amin'ity fa ty tanindrazany raha manana tompoko ao fa mety hitokona amin'ny mpiasa raha zay capriceny fa manina moa mpanao politika manao zay sitrapony ataony eto rehefa député mitaky dia omena azy zavatra tadiaviny rehefa membre ny gouvernemanta mitaky dia omena azy zay omena azy fa rehefa mpiasa malagasy dia tsy ekena zavatra ataony nefa ny zavatra tadiavinay dia tsotra ihany hoe aloha ifandinika aloha ifanantona mba tsy siny mety hifamonono eto dia zany ndray tsy ho ekena tsy fa olona mila vanina zany ra zany tsy ho ekena. Ankoatr'ireo miaina ao anatin'ny faneriterena ataon'ny mpitondra ihany koa ny mpiasa-panjakana amin'izao fotoana izao ary terena andika ny volazany lalàna ho tombotsoa ny olo-tokana zay lazaina fa kandida mpanjakana amin'ny fifidianana filoham-pirenena. Raha iresaka ho zany administrateur civil maro mifaneriterena mahazo andreo namanay ireo ohatra fotsiny mifaneriterena ataon'ny gouverneur ho asy député ny chef de district any amin'ny faritra any tsy anaiky ny olona mba hivorovoro foana zany nge zavatra faneriterena mpanaovina ny délégué mpanjakana hoe zay ny olona tsy manaiky hifidy amin'ny kandida anay dia aza miana bokon'omby zany nefa faneriterena faneriterena ataon'ny mpampianatra affecté mpampianatra zay tsy manao an'izao zay tsy manao an'izao irana reine sy ny chef cisco aneriterany ino izy ty directeur ny école DPP any amin'ny tany rehetrarehetra faneriterena an'ireo mpiasan'ny fahasalamana zany nge zavatra iainan'ireo mpiasa reo zany ny iainan'ireo mpiasa reo nefa mba jereva nge zay mba tombontsoa iainany raha zany mpampianatra firamma zany dia mba hitra tsara ohatrinona tsy mahatratra 2 alina isam-bolana koa ny raisinao mpampianatra firamma reo ary le mandeha isa-taona vao mba voarainy reo zany nge zavatra misy eto nefa dia rehareany ery fa hoe manao an'izao zay na vitan'izao zay fa tsy mba tonga ny fotoana hoe tsy anaiky tsony zany le mpiasa anaovana tsinitsinina ohatran'izay amin'izao fotoana zao au borne fifandonana ny gasy au borne guerre civile dia mbola zay sitrapony SCC foana ny atao izy ny olona anaiky zany zay nge le problème mety ny olona tompony andraikitra rehetrarehetra misehatra amin'ity raharam-pirenena ty raharam-pifidianana ty
dia tokony atsona daholo hoe ahoana ny anatsarann'izy ity fa efa mataonana ange zany takin'olona an'izy ity ka tonga ny fotoana zany mba hitenenany mpiasa koa hoe zao ny zavatra tiany atao nambaran'izy ireo ihany koa fa ny tsy firosoana amin'ny fiaraha-midinika izay andraisany mpiasa malagasy anjara io izay midika fa fanaovana tsinotsinona azy ireo sy ny hoavin'ny mpiasa ary ny an'ny vahoaka malagasy izay ny zava-misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao aza misaraka aminay fa mbola maro ny fanadiadiana sy ny vaovao entineto rehefa avy eo isan'izany mahasika ny upar na ny union pro andry rajoelona sy ny olombelona ao anatiny hizavy izy ireo no ao anatin'izany upar zany hoentsika eto zany rehefa avy eo ihany koa ny mahakasika ny faneho-kevitry ny teo anivony synady na syndicat ny administrateur civil manoloana ny zava-misy eto amin'ny tany sy ny firenena amin'izao fotoana izao aza misaraka aminay ary mandrapitafa vetivety ina dia vita amin'ny soja voafantina mba hampatsiro ireo karazan-tsakafo karakarainao. Ny menaka ina dia ahitana oméga 3 sy oméga 6 ary ara-pahasalamana no ny otrikaina entin'ny soja. Ina ilay menaka manome tsirony nahandronao isan'andro. Ina plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, Septembre, Kolo. Université PEF, parcours études et formations. 3 filières au choix, informatique, 2 options. Développement d'applications et web, réseau et base de données, droit, diplomatie et relations internationales, management et administration des affaires pour obtenir les diplômes de licence et master suivant le système LMD. Admission sur sélection de dossiers et entretien. Inscription ouverte au Cap 3000 Anjar. Contact 038 45 085 85 020 85 085 85. En choisissant l'université PEF, vous misez sur le changement, l'innovation et l'excellence. Université PEF, l'excellence à portée de main. Ny loko algo, loko azo antoka amin'ny kalitao egyptienne. Mora mandray, mandrakitra tsara ary manaja ny tontolo iainany. Loko algo, misy alo, aloil, ary antirouille. Izay natao ho takatry ny fahefa-mividiny rehetra. Hita eny amin'ny mpivarotra mahazatra anao. Algo manaraka ny iso, algo ny kalitao amin'ny vidiny mirary. Telma est fière d'accompagner l'UPRIM dans l'accomplissement d'une mission commune pour que chaque étudiant malagasy compte. Vaovao Banque Madagascar et l'université UPRIM forment un partenariat solide depuis 9 ans. Ensemble, libérons le potentiel de l'UPRIM. Tananamano Madagascar et UPRIM, main dans la main pour l'éducation de nos jeunes paramédicaux à Madagascar. Ensemble, rallumons la flamme de l'éducation à Madagascar. UPRIM a été l'un des pionniers du système éducatif à avoir été convaincu de la solution MVOL. Nous nous engageons à maintenir cette collaboration fructueuse et à façonner ensemble un avenir éducatif brillant et sans limite. Vous aussi, décidez d'avancer aux côtés des grands. Rejoignez UPRIM. 5 filières au choix. Paramédicaux, droit, gestion et management, commerce et marketing, communication. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez UPRIM. Fahilak ilay koba efa misy ronono sady tonga dia efa vonona mety be ho an'ny ankizy satria tena be otrikaina misy vitamine roa folo sy mineraly 4 sady be fer sy calcium ary sady nona koa ny koba katsaka Fahilak matsiro aok'izany sady tena tiany ankizy ery na koba barim-bazaha na koba katsaka mahameriny miara lehibe amin'ny Fahilak. Fahilak mampitombo ny ankizy amin'ny mpifaliana foana.
Fer 5. Calcium et vitamine A avec une bonne dose de rire. Une recette source de 4 nutriments essentiels. Parce qu'il faut de bonnes choses pour bien grandir. La vache qui rit parce que c'est bon de rire. Mamenina ny araba tomboky lasy tombo vavy tonga soindray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampahalalam-baovao amin'ity alay ity hoentintsika manokatra izany. Olona manana raharaha eny anivony fitsarana voasaringotra amin'ny raharaha kolokolo goavana teto amin'ny firenena. Voarorota amina fanodigodinam-bola mpanjakana mpivadivadika politika. Ireo amin'ny akabeny london'ny mpisorona mandrafitra ilay uparana ny Union Pro Andry Rajoelina. Trango izay hita rafana fa tsy manana olona ity filoha teo aloha ity ka izao miaraka amin'izay rehetra miantsipy amin'izao ary toadino ny vesatra iampangano ny fitsarana. Ireo olona miaraka amin'ireo amin'izao fotoan'izao honina saina. Rina Andriamandavy 7, Petra Kotoniaina, Maranty Jean de Dieu, isan'ireo mitanany loha laharana ary naneho ny hafanam-pony amin'ny fanohanana ny filoha teo aloha Andry Rajoelina amin'ny fifidianana ho avy ka ikambana ao anatin'ilay UPAR na Union Pro Andry Rajoelina miaraka amin'ireo mpanao politika maro hafa. Izy telo mirahalahy ireto izay anarany efa tsy zoviana amin'ny maro intsony ary isan'ny voatontoana teny anivon'ireo rafi-pitsarana isan'ambaratongany voaroroy tamin'ny fanaovana kolikoly fanodikodinam-bola mpanjakana raha tsy hitanisa afa-tsy ireo. I Maranty Jean de Dieu izay efa nitana ny andraikitra maha-ministra ny postra sy ny fifandraisan-davitra tamin'ny fitondrana rajonaromampianina fantatry ny rehetra fa manana raharaha eny anivon'ny fitsarana voaroroy voasaringotra amina raharaha fanodikodinana vola mpanjakana amin'ny titina 10 miliara ariary tao amin'ny Artec miampy fanodikodinana tsenam-bary-mpanjakana tamin'ny fifidianana fitaovana ara-informatika ho an'ny ministera izay mitetina 3.10 miliara ariary. Nitsoka tany ivelany na efa namohan'ny ministera ny ady tany didy tsy fafana mivoaka ny Madagasikara azy no ireo raharaha anenjehany fitsarana azy ireo saingy tao nitazapotsy ny tompona andraikitra isan'ambaratongany rehefa niverina atany-drazana ity olona voaroroy tamin'ny fanodikodinam-bola mpanjakana amina miliara ity. Tranga izay nahatonga ny gazetiny ministra Lalatiana Rakotondrazafy amoaka lahatsoratra ny volana febroary teo izay milaza fa refesin'ny Maranty Jean de Dieu ny Bianco. Ao anatin'io lahatsoratra ny Free News ihany koa no ahitana fa nanao hetsika ifampiarabanana hatratrany taona 2024 i Maranty ka nametrahan'ny gazety fanontanianany amin'ny hoe inona no sakana tsy isam-bora ny mpitandro ny filaminana azy. Mandra-pahoviana no avela anjakany tsy maty manota. Ireo no fanontaniana napetraky ny gazety Free News momba ny raharaha Maranty ny 3 febroary 2024. Fito volana ateorina ny tsangana ny UPAR na ny Union Pro Andry Rajoelina ary isan'ny mandrafitra izany Maranty Jean de Dieu. Izay be ny basy io ndray hoy ity gazety mpiaradia amin'ny volomboasary ity momba izany. Vola amina miliara maro no voahodikodina mahavoaroroy ny ministra teo aloha Maranty Jean de Dieu mpikambana amin'ny UPAR fa isan'ny mandrafitra izany ihany koa ny lolona teo aloha Rina Andriamandavy 7. Anarana izay atsaivana ihany koa ny Claudine Razaimamonjy izay migadra noho ny fanodikodinana mbola mpanjakana mitetina 8.10 miliara ariary araka ny fanadihadiana nataony Bianco. Irina Andriamandavy izay tsy nankasitraka ny didina avoaka sy ny fisamborana ny Razaimamonjy Claudine ary nitady ny fomba rehetra anafana azy. Nitarika sy namoronana tsy nahazo fahazahoan-dalana teny amin'ny Bianco ary isan'ny nahafantarana ity lorona teo aloha ity tamin'izany ny fitoram-bato nataony tamin'ny Bianco teny Ambobao ny 4 aprily 2022. Ankoatra io, tsy aivana fa nanao fandrahonana ny sendikany mpitsara tamin'izany ihany koa ity lolona teo aloha ity. Androany, miikipy ary manadino izany ireo mpiaradia amin'ny Andry Rajoelina ka izao miray ao anatin'ny UPAR izao. Isan'ny olona manana raharam-pitsarana ihany koa i Petra Kotoniaina mpikambana amin'ny UPAR. Ity mpanao politika ity mpitarika ny antoko-tambatra izay efa niditra amponja noho ny fanodikodinana vola amina miliara tamina orinasa iray fa ihany koa noho ny fanodinana ny filaminam-bahoaka tao anatin'ny fiampitoam-pitantanana ny filoha Andry Rajoelina raha tsy hitanisa afa-tsy ireo. Atsiarovany maro ny Petra Kotoniaina ihany koa ny faneho-keviny momba ity fitondrana ankehitriny ity tao anatin'ny fahitalavitra iray ny 20 Septembre 2022. Tokony homena ny gidro ny fitondrana aveko tsara tsy tokony homena ny gidro ny fitondrana iza ny gidro dia ny olava any amin'ny fatikany miala tsiny aho olazay ny olona rehefa
avy any amin'ny faritany fianaratsoa. Ny gidro dia ny olona avy any amin'ny faritany Toliara. Ny gidro dia ny olona avy any amin'ny faritany Mazanga. Ny gidro dia ny olona avy any amin'ny faritany Asirana na Diego. Ny gidro dia ny olona avy any amin'ny faritany Tomasina na Itamakava. Ny fisian'izay teny nataon'ny olona zay no nahatonga n'Andriamantoa Paolipody zay niaraka taminahy teto niala tao anatin'ny mapa. 5 taona ateoriana niova ny fomba fijery sy ny fitiavan'ny Petra Kotiniaina. Za zany raha tonga eto dia tsy dia manao toe-saigna politika politicienne fa rehefa misy zavatra hitako maso indrindra any amin'ny faritra izay hipetrahako dia veriko fa mendrika ny hotoagnana. Zay zany ny tena hatongavako eto. Ny zavatra nolazaiko teo tsy misy zavatra raha fa tena réalité iainan'ny olona maro eto Madagasikara ny hoe tena zava-dehibe ny fandriam-pahalemana. Ankoatra azy ireo mpanao politika nanaitra ny maro ihany koa i Paul Rabary izay mpitarika ny antokony fireneko. Niaraka tamin'ny fitondrana HVM ary nahazo ny toerana maministra ny fanabeazam-pirenena. Taorian'izay nisafidiny tsy hanona ny filoha teo aloha Rajonary Mampianina fa nirotsaka ho kandida filoham-pirenena ary nifaninana ihany koa tamin'ny Andry Rajoelina. Resy tamin'ny fifidianana filoham-pirenena farany teo ary hita taratra tamin'ireo faneho-keviny ny fanenjehany sy ny fanaratsiana ny fitondrana Andry Rajoelina isaky ny hita amin'ny Haino Amanjery. Raha tsy ilaza afa-tsy tao amin'ny fahitalavitra tsy miankina iray ity raha niresaka momba ny fizakan'ny filoha Rajoelina ny zoam-pirenena frantsay. Raha olona manana zoam-pirenena hafa za tsy mino fafaka ho tia tanindrazana. Aloako indray mieritreritra olona tia tanindrazana tia ny eo toko tampasana fa tsy manana zoam-pirenena hafa. Fa ny olana eto amintsika matetika manana zoam-pirenena hafa ilay olona ka tanindrazana izy ny tiany amin'izay. Ilay zoam-pirenena hafa ve sa ilay tanindrazana ny latsahany tavolony sy ilevena andrapitsirafakapitso ka tsipy ny teny eny am-po malala tsipy ny tady eny tandrokiny amby. No ny tombontsoa niditra tao amin'ny par ka niova indray ny fomba fijeriny Paul Rabary momba izay fizakany filoha Andry Rajoelina ny zoam-pirenena vahiny izay. Mba misy zavatra azo anaovana kritika ny filoham-pirenena nge amina fitantanana ary efa nataontsika izany fa nationalité zany nge c'est personnel. Inona ny idiranareo amin'ny nationalité? Rina Andriamandavy 7, Petra Kotiniaina, Maranty Jean de Dieu, Paul Rabary sy anarana maro tsy ary voatanisa mpikambana amin'ny Union pro Andry Rajoelina. Araka ireo voalaza tetsy ambony ireo misy ny voaroroy amin'ny fanotokodianam-bolam-panjakana saingy izao miriri ankalalahany iny anivon'ny fiarahamonina izao. Sa ve aleo miaradia amin'ny mpitondra amin'izay mipirina sy milamina ny raharaha rehetra ho ny fanontaniany ny mpanara vaovao. Itsakilany ihany koa ny filoha teo aloha Rajoelina Andry noho ny fahaverezan'ny fatokisan'ireo mpanao politika sy antoko politika matanjaka sy manana etika dia izao miantsampy amin'ireo rehetra hitany sy antoko fantany izao. Tanjona amin'izany ny anehoana fa maro ny mpanohana sy mpiaradia aminy nafantatra aza fa ao an-damosin'izy ireny misy raharaha anenjehany fitsarana azy. Nafantatra aza fa mpiaradia tamin'ny rakoto sy irabe izy ireo teo aloha mpivadika palitao ary tsy manana olona akory ao an-damosiny. Sa ve tonga amin'ilay fitenin'ny tanora hoe ny mitovy ihany no miaraka. Ireny zany n'olombelona ao anatin'izany uparana ny Union pro Andry Rajoelina zany tsy apitsika resabe fa mafia azy ny alokan'ny vavany sy ny ataony. Fa tokony isany fitovian-jo eo amin'ny fahalalana maneho hevitra sy mamory vahoaka ho an'ireo kandida ho filoham-pirenena tsirairay ho ireo antoko politika sy olom-pirenena nanaovana fanadiadiana. Ny fangatahany vondron'ireo kandida ho filoham-pirenena misy 120 amory ireo mpiaradia azy eny amin'ny lapan'ny fanatanjahantena Mahamasina ny zoma ho avy izao izay ahina tsy ho tanteraka noho ny fitany lany ny prefektura na Antananarivo raha ny faneho-kevitra samihafa azo tamin'ity androan'ity Daniela Meno Arso. Tsy tokony isy ny fanakatsakanana ireo kandida ho filoham-pirenena misy 120 mivondrona anatin'ny collectif des candidats amory ireo mpiaradia aminy eny amin'ny Palais des Sports Mahamasina ny zoma 27 septembre ho avy izao hoy ny avy eo anivon'ny antoko otrikafo. Tokony hitovy hoy ny mpitarika ity antoko ity ny fafana ireo samy kandida maneho hevitra sy mamory vahoaka ankalalahana. Tsy dia tena hitanay loatra aloha inona ny antony tsy handeha hanomezana an'zareo indrindrindrindra ilay izy ao anaty efitrano
mba hafana ihany koa zany mampitovy ny heritsika ny tsirairay indrindrandrindra ihany koa hoe tsika moa matikambo amin'ity resaka demokrasia ity mialatsiny satria tsy kolotsaitsika koa izy nefa voizitsika dia tsy haitsika na ny mampiatra azy ary fa demokrasia moa no resahandrareo izy hoe aleo hitovy ny tsirairay aleo samy azo mba tsy sina resabe tsy sina savorovory eto amin'ity fireneny ity satria ny mpitondra fanjakana sy ny bomba azy kosa dia hitatsika hoe matetika manao foana ko maninona koa sary ny hafa zany tsy azo rehefa manao dikan'izay zany mba tokony samy alalaka ny faneho-kevitra eto amin'ny firenena mba tsy sina savorovory satria efa tena manahirany le zavatra misy eto amin'ny firenena ka tokony izay ilaminana ao anatin'l'izy zany ny atao dia feno izy hoe tsy hitanay aloha ny antony tsy tokony hanomezana ny zareo alalana satria faneho-kevitra anaty efitrano ilay atao tsy atahorana hoe hiteraka iny zany amin'ny lafin'ny filaminana dia tokony homeny zareo mba hafahany manatotosa an'izay zavatra tiano atao raha ny zava-misy tsy mipetraka araka ny tokony ho izy vo hososi ny demokrasia eto Madagasikara ka tapenambava avokoa izay rehetra manohitohina ny fitondram-panjakana ho ny faneho-kevitra ireo olom-pirenena nanaovana fanadidinina. Raha ny hevitro manokana aloha tokony mba hoe jerevana daholo ny hoe ty mpanohitra na ty sy mpanohitra anankiray tokony tsy atao mitongilana hoe ny eo amin'ny fanjakana foana no omena seritra fa tokony mba samy omena lalana daholo tokony avela hiteny daholo zay hiteny ary tsy asiana mitongilana hoe ty mpitondra na ty tsy mpitondra ny eto amintsika le demokrasia zany tena ohatrany hoe tononona fotsiny fa tapenambava daholo zay raha manohitohitra ny tombotsoan'ny eo fitondrana zany dia zay zavatra hita matetika izy io moa zany dia eto amintsika raha malala hoe miforsa miasa dia na tehitroatra ara le mpanohitra mety tsy afaka hisotra firy noho izay hoe lasa fomba fiady ato amintsika zany mifampisan-kery dia efa reny raha mandrika teo alosiny sisa reny zany dia efa mitandrotandrona ny any ny vahoakana dia efa hoe mafy aza le zavatra iaina malagasy amin'izao andro ankehitriny zao dia hoe aleo dia efa mitandro tena. Tsy aivana tsy misy afa-tsy ny mpomba ny fitondrana rajoelina ireriany hatreto no manao izay fahalalana mamory vahoaka izay eto amintsika. Ny zoma lasa teo izao ankalalana no ny voarindreo mpomba ny fitondrana teo aloha Tetsivato. Raha mifanohitra amin'izany izany hoe tsakatsakana miaro fampiasan-kery kosa no miatra amin'ireo tsy mitovy hevitra aminy tahaka ilay teny Beipasy izay nanakanana ireo antoko politika fikambanana solom-bavam-bahoaka lolo Madagasikara sy olon-tsotra izay nikasana fanambarana ny tetsy mandrimena andoharany fotsy ihany koa. Mbola andrasana hatreto izay mety ho fanapa-kevitra ny avy eo anivon'ny prefektora n'Antananarivo mikasika ity fangatana ireo kandida misaraka 10 alalana mory ireo mpiaradia aminy etsy amin'ny Palais des Sports ny zoma ho avy izao ity. Fanamoaka fanambarana manoloana ny tsy fanarahan-dalàna eto amin'ny firenena ihany koa ireo solotena n'ireo kandida 12 avy any amin'ny faritra Nalanjorofo amin'izao fotoan'izao nisongadina anatin'izay ny fandraisana ho fahavalo-pirenena ampitsarana nasoniny certificat de nationalité ny filoha teo aloha nosokajiana izy ireo mpamadika tandrazana ihany koa ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana tamin'ny fanekena ny firotsaha-kovidiny Andry Rajoelina. Isantakiana izy ireo manoloan'izany ny fandravana ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana ary soloana ny CES na ny cour électorale spéciale zay ikirakira ny voka-pividianana ho azo hoekeny rehetra ao anatin'izay fanatanterahana ny fividianana eto Madagasikara izay. Avalitsika eo ny tontolo ny politika sy ny mandidina amin'ny fividianana fa vaovao ny toe-karena. Mizara fito mazava ny teboka andrasana amin'ny Madagasikara amin'ny fampiasana ny vola natokany vondrona Europianina ho appui sektoriel anatin'ny fifanarahana rajony eo amin'ny rotonta amin'izao fotoan'izao. Teboka izay tokony ambivelatra ny sehatra ny jony eto amintsika raha ny votoatin'ny fiona ny commission mixte tany la réunion ny herinandro lasa teo. Mizara roa mazava ny vola tokony hositrahany Madagasikara raha ny fifanarahana momba ny jono miaraka amin'ny vondrana Europiana indrindra ny jono lamatra. Ankoatra ny tamberim-bidy mandidina ny valo hetsy sy 12 tapitrisa euro anatin'ny efa-taona misitraka tany-tsoroka na appui sectoriel ray hetsy sy iray tapitrisa euro isa-taona ihany koa ny fanjakana malagasy. Ny fampiasana ny vola izay arahy ny vondrona Europiana maso akaiky raha ny votoatin'ny fiona ny commission mixte tany la réunion. Ny voalohany dia mikasika ny fampirobodona ny jono salantsarana ny pièce artisanale eto Madagasikara.
marobe ny activité ao anatin'izay zavatra zay fa le grande axe no tiako mpafantarina antsika rehetrarehetra. Ny faharoa dia mahakasika ny resaka fiompiana anaty rano na ny aquaculture, misy ny aquaculture continentale, misy aquaculture marine. Tepaka fahatelo dia mahakasika ny économie bleue. Ny fahaefatra dia mahakasika ny fikarohana sy ny fitantanana maharitra ny écosystème côtière. Resaka texte réglementaire, misy fanavoazana resaka texte réglementaire. Ary ny fahena dia mahakasika ny resaka sécurité et veille sanitaire, zany hoe mahakasika tout ce qui est sanitaire des produits halieutiques. Dia ny farany dia mahakasika ny resaka fanaraha-masonjoana ny surveillance des pêches eto Madagascar. Zay tepaka anankifito zany fanarahana dia misy détail moa zany ao dia mazava ho azy zany rehefa tapitra ny taona dia misy ny fivoriana iarahana anaovana ny tatitra ny resaka fivoarany fampiasana ny vola io. Fa ny zavatra tsara dia ary noa mafisiny fa tsy maintsy misy fiantraikany ho an'ny secteur pêche visible zany ny fampiasana ny vola io ho an'ny secteur pêche. Volana Jona no totosa-tany Bruxelles ny fifanaovan-tsony teo amin'ny Madagasikara sy ny vondrona Europeanina mahakasika ny fifanarahana ara-jono indrindra ny jono lamatra ho an'ny taona 2024 7 raha ny appui sectoriel manokana avo enina mahery ny fiakarany, izany hoe ny ainga tany amin'ny 7 euro ary izao nananika ny 4 sy 4 euro izao. Ny fanindrotan'ny vondrona Europeanina io tantsoriko izay mitaky ezaka goavana ho an'ny Madagasikara amin'ny fanatsarana ny sehatry ny jono ary ankina ny fitohizan'ny fifanarahana eo amin'ny rotonta ka tongavana amin'ny tranga teo. Ny fifanarahana izay ny farana ny taona 2024 ary tsy vita fanavoazana raha tsy dimy taona aty aoriana noho ny antony maro indrindra ny tsy fahitana ny marimaritra iraisana teo amin'ny Madagasikara sy ny vondrona Europeanina. Lafomba vaoafa 7 hatramin'ny 100 taona ny akamaroan'ny vehivavy miroso amin'ny fandrindram-piterahana na ny fanabeazana aizana. Amin'izao fotoan'izao araka ny fanadihadiana izay natao tamin'ity androany ity, maro amin'ireo no tsy mbola niteraka sy tsy manambady saingy mampiasa ny fandrindram-piterahana isorohana ny vokatsy irina. Ilarina Tsolniay. Marisika amin'ny fandrindram-piterahana na ny fanabeazana aizana ny vehivavy malagasy amin'izao fotoana araka ny fanadihadiana natao androany. Manomboka eo amin'ny 70 hatramin'ny 70 taona ireo miroso amin'izany raha ho an'ny eto amin'ny CSB de namontana manokana ary vehivavy 70 no tonga manao ity fandrindram-piterahana ity ta izay azo atao manodina ity tompom-pahasaramana ity raha ny fanazavana. 7 sur 10 zany hoe ny planning familial mihitsy zany tena manodina le CSB2 eto aminay zany. Misy karazany maro le izy zany misy karazany efatra zany le fanabeazana aizana. Hatreto aloha somary nisy fienany kely ny ena zany ny tany vehivavy misitraka le fanabeazana aizana teto amin'ny CSB2 namodina aloha. Ny antony ve le misy fotoana zany le produit misy kely dia misy fotoana misy rupture kely. Dia teo amin'ny trindrona zany somary nisy rupture kely tatoato. Tato anatin'ny 5 taona farany no tena niroborobo ny firisoan'ny vehivavy malagasy ao anaty ny fanabeazana aizana io. Ankoatra ny fanentanana samihafa mahakasika ny fampandrosoana amin'ny alalan'ny fampianana ny isan'ny zazateraka. Isan'ny antony nahamary ny fidirana tamin'izany ihany koa ny firisoan'ny tanora malagasy amin'ny firaisana ranofo aloloatra tonga any amin'ny vokatsy ny irina. Antony nahatonga ireo tompona andraikitry ny fahasalamana hanentana ny vehivavy iroso amin'ny fampiasana ny fandrindram-piterahana na ho an'ireo izay tsy mbola niteraka azy. Eto zany izay rasazy dia mampirisika na ny vehivavy mbola tsy niteraka ary dia ampirisihana aloha hiditra ao anatin'le fanabeazana aizana fa kosa misy natokana hoe tio natokana ho an'ny vehivavy mbola tsy niteraka, tio natokana ho an'ny olona efa niteraka fa hatreto mbola tsy nisy fetraikany ary mbola tsy nisy olona hoe tena hoe tsy nahazo zaza zany mihitsy nanao fanabeazana aizana, tsy mbola nisy fetraikany mihitsy ny hatreto fa ampirisihany ary satria maro any zavatra vokatra ratsy any amin'ny firaisana tsy voaharo na voaka aloha tsy niriny dia ny planning familial ihany zany na ny fanabeazana aizana no anamboarantsika an'izay. Maro tena maro mihitsy zany vokatra tsara azo avy amin'le fandrindran'le fiainam-pianakaviana satria tsy tovy mihitsy zany ny olona hoe hiteraka valo ohatra amin'ny sesisesisesy sy ny olona hiteraka telo ohatra lamma hoe 5 taona nelanelany na 3 taona nelanelany misy vokatra tsara zany azo amin'le fandaminana le fiainana le tokantrano.
ie dia misy vokatra tsara mihitsiny zany a amin'ny resaka hoe fampandrosoana ohatra. Tsy misy fiatraikany araky ny voalazan'ny maro ny fampiasana ny fandrindram-piterahana raha ny fanazavana trany manodidina ny 900 ny vehivavy malagasy amin'izao fotoana no efa mampiasa izany araka ny loharano vaovao. Androany no andro iraisam-pirenena ho an'ny fandrindram-piterahana. Anovelany anjato ny isan'andro roapony no Karaba mitsoponenana amin'izao fotoana izao herinandro taorian'ny fanafiany tafiakatra 573 sy iray alina ireo mpifindra-monina voarakitra any Armily. Voaterina andaony tany trano ny fananana rehetra ireo mponina ao Karabaka amin'izao fotoana mitaraina avokoa ireo mponina izay mbola nanindry hatrany ny fahadisoa ny mpitondra azy ireo ny amin'ny nanekeny ny fampidirana indray ny ao Karabaka amin'ny sistan'ny Azerbaiján. Maro amin'izy ireo no tsy misy na sakafo hohanina azy amin'izao fotoana saingy tsy maintsy mandao ny finanany tsy ampy na tsy misy mihitsy aza fanampiana avy amin'ny firenenkafa sy ireo tompon'andraikitra samihafa omena ireo mpitsomponenana araka ny fitarainan'izy ireo. Samy namonjy izay faritra mety aminy ireo mponina ao Karabaka ary isan'ny betsaka ny namonjy any Goris nosy kely tsy lavitry ny ao Karabaka izay efa hipoka tanteraka amin'izao fotoana. I Armenia ihany koa izay efa nilaza fa tsy ahasehaka ireo mpitsomponenana ireo. Misy 573 sy 3 sy iray alina ireo mponina ao Karabaka efa niala tany an-toerana amin'izao fotoana. Mbola kamantatra ny mahakasika ny fivelomany sy ny fiainan'izy ireo raha ny fanazavana saingy lahara-pamehana ho ireo mponina ny miala ny ao Karabaka aloha. Dia izay ihany koa no hoentsika manakatona ny fampahalalam-baovao any androany ankasitrany ianao nanaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny fanamana-pitafindray tompoko lasy tombo vaveloma tompoko. Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, Septembre vous a présenté Ni Vaovao. En choisissant l'université PEF, PEF ni et l'excellence. Université PEF, l'excellence à portée de main. Cara, découvrez le goût exotique de la crème de coco. Cara, le spécialiste de la noix de coco. Vous a présenté Ni Vaovao. 5 filières au choix, paramédicaux, droit, gestion et management. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez Uprime. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Ni Vaovao. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.